Amin'ny fofeno fifaliana no iarabana sy irariana soanao izay manaraka izao fandarana izao. Ny andro maneran-tany ho an'ny tanorantsika amin'ity dia ankalazana ny 9 marsa 2024. Tsara marina fa nankalazana izany voalohany dia ny 9 marsa 2024 izany hoe 12 taona sady zany izay no nankalazaintsika ny andro maneran-tany ho an'ny tanora. Ary sorantsika Andriamanitra noho izany. Ny herinandro fivavahana moa izany dia manomboka ny 9 marsa zao ka hatramin'ny 13 marsa 2024. Ny pasteur Eri Ferreira izay pasteur adventiste manana mari-pahaizana doctorat en fitorian-teny nivoaka avy tamin'ny université Andrews no nanomana ny herinandro fiaraha-mivavaka itsika tamin'ity taona ity. Ary nampitondray ny lohateny hoe misy any amin'ireo Tanàn-dehibe. Hitantsika amin'izany ny fanavotana ny Tanàn-dehibe ary tanora manova ny tanànana. Ny talen'ny départementan'ny asa fanontony tanora eo anivon'ny fibe maneran-tany kosa dia Ikumalo dia manentana ny tanora mba handray any-po ny antso an-Tanàn-dehibe. Ary ny antso an'ny tanora amin'izany dia ny hoe misy ary mitondra fiovana. Andro voalohany moa androany ary ny lohateny amin'izany dia hoe Tian'Andriamanitra ve ny Tanàn-dehibe misy anao. Ary ny teny ara-tsoratra masina hovakitsika amin'izany dia ao amin'ny Maty 7:9-30. Hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny nahitan'i Jesosy ny vahoaka dia naonena azy ny fijerindreo satria nampahantrainy ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Alohan'ny hamalitsika izany fantaniana manan-danja dia manan-danja izany dia andaontsika aloha hivavaka isika. Andriamanitra dia nanarina eo midera sy mankalaza ny anaranao masina izay satria Andriamanitra lehibe ianao ary Andriamanitra miay anay, mikarakara anay sy ny tanàna misy anay. Mangataka anao Andriamanitra mba hanome anay ny fitahiam-panary rehetra. Ary mangataka anao hanome anay ny fananao masina ny tari-dalana anay eo amin'ny fandiniana izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany miaraka amin'ny famelana ny lokay. Amen. Tian'Andriamanitra ve ny Tanàn-dehibe misy anao. Ny Tanàn-dehibe araka ny fanadihadiana dia toerana beponina sy voalamina tsara, raisina ho toy ny ivon'ny lafin-javatra rehetra, vola, kolotsaina, politika sy ny maro samihafa. Ahitana foto-drafitr'asa lehibe sy manara-penitra isan-karazany. Hita amin'izany Tanàn-dehibe izany koa ny karazan'olona avy amin'ny toerana sy ny kolotsaina maro samihafa. Ohatra amin'izany zany amin'ireo Tanàn-dehibe, Tokyo any Japon, anisan'ny Tanàn-dehibe beponina indrindra maneran-tany sady malaza amin'ny fananany teknôlôjia avo lenta sy ny kolotsaina moderna tena raitra tokoa. New York koa ohatran'izany, any États-Unis, toy ny ivon-javatra rehetra, manana vola, raharam-barotra, ny kolotsaina malaza. Londres, renivohitry Angletera sy Royaume-Uni, tanàna manan-tantara ary mbola mitana toerana lehibe amin'ny toe-karena sy ny politika maneran-tany. Tsy ho lazaintsika ry Beijing any Chine, Sao Paulo any Brésil, Mumbai any Inde, Lagos ao amin'ny Nigeria, samy renivohitra samy manana ny maha-izy azy avokoa. Na dia Tanàn-dehibe manana ny maha-izy azy ary ny Tanàn-dehibe rehetra maneran-tany dia zao misy olana izy ireo. Dia anisan'izany ny olana ara-pihetsempo. Anisan'izany ny fahasiaranan-tsaina teraka ny rotoroto misy eo amin'ny fiainana. Ny fahatsapahany tena ho irery. Na dia maro ary ny olona manodidina dia noho ny tsy fananana fifandraisana amin'ny hafa dia tsapa ho irery ny tena. Ao koa ny fanahiana noho ny mety ho tsy fahombiazana amin'izay rehetra atao sy ny mety ho vokatra izany. Ary ao ihany koa ny fahaketrana noho ny hamafin'ny fiainana. Na dia eo azy izany rehetra izany ny vaovao mahafaly dia ity.
tian'Andriamanitra ireo tanàn-dehibe ary midika izany fa tian'Andriamanitra ihany koa reo olona miaina ao an-tanàn-dehibe na eo ary ny olana sy ny fihetseham-po rehetra izay mianjady aminy. Ao koa fantatsika fa manana figoavana Andriamanitra ary mangoraka izy rehefa mahita olona mandalo fotoan-tsarotra. Manahoana ary ny aonehoan'Andriamanitra ny fitiavany tanàn-dehibe. Andeha hijery zavatra telo isika mampiseho ny fitiavany voaseho amin'ny asa. Voalohany, mandefa hafatra amin'ireo tanàn-dehibe Andriamanitra. Fantatrao ve ny tanàn-dehibe voalohany voatonona amin'ny Baiboly ao? Tsy iza izany fa tanàna naorin-kaina ary nampitondray ny anaran'ny zanany Enoka. Io ny tanàn-dehibe niorina voatonona ao anatin'ny Baiboly voalohany indrindra. Ary hitantsika araka izany fa ny fianakavian-kaina dia fianakaviana manan-tantara misy olana lehibe. Namorona tanàn-dehibe nitrangan-javatra feno adalàna zany i Kaina, toy ny fananana vady maro, ny famonoana olona, izay ny zavatra niseho tamin'ireo taranaka. Saingy izao kosa tao amin'ny tanàna eo koa dia nisy zava-tsoa ihany, tao ny namorinana mozika voalohany, na ny olona zava-kanto sy ny sisa. Tsy nihatsara nefa ny zavatra rehetra. Na dia taoriana safidrano aza ny zafikely Noa, indrindra fa ny zanakalahy ny Ama, dia nanorina tanàna feno faratsiana. Amin'ny Genesis 39:9-12 nahitantsika an'izany. Ka ny faratampony amin'izany dia ny nanorenany ilay tilikambony Babela, izay nioveriny fa ahatonga azy ireo ho malaza araka ny voalazan'ny Genesis 12:5. Ao amin'ny Baiboly dia ahitana tanàn-dehibe maro ihany koa, toa ny Babilôna, oran'ny Kaldea, Sodoma, Gomora, Ninive ary Jerosalema. Fa ny zavatra tsapa dia ty toa ivo ny faratsiana sy ny fahotana ny akamaroan'ireo tanàna ireo. Fa ny mahagaga na dia teo ary ny loza sy ny olana rehetra nateraky izany zavatra izany dia zao tsy mba ny lavilefin'Andriamanitra, tsy ny lavilefin'Andriamanitra, fa nandefa iraka mpitondra hafatra Andriamanitra, hafatra feno fangorana sy fahafana iova. Afaka mamaky ohatra amin'izany tsika dia ny tantaran'i Jona araka ny voalaza amin'ny bokyny Jona zany. Izao ny zava-misy. Nasian'Andriamanitra nakany Ninive Jona mba hampitandrina azy ireo. Toerana tena feno herisetra sy feno faratsiana Ninive tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny bokyny Naoma 7:1 misy an'izany. Misy oronan-boky tranainy milaza fa misambotra ny fahavalon'ireo mpanjaka Ninive ary mandoro azy velona ara-baky teny ary aorinany nany an-dany nioditra ireo olona azon'ireo. Tena mahatsiravina zany. Kanefa na dia teo ary ny herisetra sy ny faratsiana rehetra tao dia tsy naniry handao azy Andriamanitra fa te hanome azy ny fahafana iova. Naniraka ny Jona mpaminany izy mba hampitandrina azy ireo. Ary fantatrao ve ny zavatra mahafinaritra? Namaly ny fibebahana ny mponina tao Ninive. Nibebaka Ninive, niova Ninive. Fantatrao ve fa maniry ahita fivoana sy fibebahana koa Andriamanitra amin'ireo tanàn-dehibe amin'izao andro misy antsika zao? Izany no antony nanirany mpitondra hafatra. Aleo vakitsika ilay teny voalaza ao amin'ny Ezekiela 3:1-2. Tena anankiray nampitondray ny mpitondra hafatra izay nofidiny zany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha velona koa aho, ho Jehovah tompony maro, dia tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny ialany ratsy fanahy amin'ny lalana, mba ho velona izy. Mialà amin'ny lalany ratsinareo, fa nahoana moa ny te ho faty ianareo ry zanak'Israely? Izay ilay antso mihezinezina nataon'Andriamanitra. Izao anefa tsy tamin'ny andro fahiny ihany no nisehon'izany toe-javatra zany. Mbola maniry ahita fivoana eo amin'ny tanàn-dehibe tsy ankehitriny Andriamanitra. Toy ny teny izy hoe, tsy te ho diso anjara amin'ny zavatra tsara amin'ny tanàn-dehibe misy ianao aho. Tiako mba hibebaka sy hiova amin'ny tsara ianao. Izany ny fanirian'Andriamanitra amin'ny tanàn-dehibe rehetra. Saintsaino ny momba ny tanàn-dehibe misy ianao.
mety ho feno zavatsoa ao kanefa mety misy olana koa fasarotana eloka be vava sy ny sisa na zay naza dia tsy mitsatra maniraka ho any amin'ny tanàn-dehibe misy anao Andriamanitra mba aneo ny fitiavany ary iteny hoe andao hovantsika miaraka izany noho zany raha manontany teny ianao hoe mihevitra ny momba ny tanàn-dehibe misy avy Andriamanitra dia zao nyvaliny ny valiny mihevitra tokoa izy tian'Andriamanitra ho toerana ahafahan'olona miaina ao anatin'ny fiadanana sy ny fanambinana ary ny firindrana ny tanàn-dehibe tsiraray avy vonany ampiasa olona toanao Andriamanitra mba anatanterahana izany mivonoana ary ianao ary aoka ho anisan'ny fiovoana ao amin'ny tanàn-dehibe misy anao no zany ry tanora ny fanovana na dia ny tanàna pikomy sy mpanao adalàna indrindra aza dia tena raharan'Andriamanitra zany natao hoe fitiavana voaseho amin'ny asa tokoa izany ny faharoa maneho fangorana ao amin'ireo tanàn-dehibe Andriamanitra hita ihany koa fa tsy vitany maniraka mpitondra hafatra fotsiny Andriamanitra fa maneho fangorana ny tanàn-dehibe sy ireo mponina ao aminy Andriamanitra indrindra fa raha mandalo fotoan-tsarotra izy ireo ao amin'ny Mateo 7:5-7 ka hatramin'ny 9:30 dia misy teny toy izao ao hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy nandeha mitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra na mpianatra tao amin'ny sinagoga sy ny tory ny filazantsara ary na sitrana ny aretina mba mirofo rehetra ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiahy ary mipetraka amin'ny fantaniana manao hoe inona moa ny hevitra izany hoe onena na mangoraka zany raha lazaina tsotsotra dia izao midika izany fa mametraka ny tenanao ianao eo amin'ny toeran'olon-kafa ary matakatra ny olana mainjady aminy sy ny fanaintainany eny tena mihevitra lalina ny momba ny olona ao an-tanàn-dehibe Andriamanitra indrindra rehefa mandalo fotoan-tsarotra izy ireo alafy tsara nge izao hoe mety ho toerana feno korontana ny tanàn-dehibe misy anao ary indraindray tahaka ny hoe very eo anatin'ny fisavoritana ny olona rehetra mety atsaro homanirery kivy marary na miatrika olana hafa ihany koa eo Andriamanitra eo mandrakariva Andriamanitra i Jesosy mihitsy nitety ny tanàn-dehibe na mpianatra sy nanasitrana olona noho ny nahitany vahoaka Jesosy dia honena azy ireo ny fony toy ny iteny izy hoe sakaizy eto aho aminareo tsy rery ianareo amin'ity ady ity amin'ny manaraka rehefa mahatsapa ny fahasaran-tsaina lala ianao amin'ny zava-mitranga ao amin'ny tanàn-dehibe misy ianao dia tadidio fa tsapan'Andriamanitra io zavatra tsapanao io miompo petsepo aminao Andriamanitra miompo petsepo amin'ny olon-drehetra Andriamanitra na mikorontana toy inona ary zao tontolo izao vonany eo anilantsika sy hikarakaratsika Andriamanitra izany natao hoe fitiavana madio voaseho amin'ny asa ny fahatelo dia hoe manova ireo tanàn-dehibe Andriamanitra hatrelotsika dia niresaka ny amin'ny fomba nanondran'Andriamanitra mpitondra hafatra ho any amin'ireo tanàn-dehibe sy ny fahatsapany fangorana ho androm-poninao tsy izany ihany anefa manam-pahaizana manokana ihany koa Andriamanitra amin'ny fanamboarana sy fanovaozana tanàna tadidinao ve ny tantaran'ny Saoly avy any Tarsisy indray andro teo ampanaovana ny asa nanirana azy anentsika kristianina Saoly rehefa nakany Damaskosy izy mba hanao ny asany dia zao ny zavatra nisy izay anisany ampany tsara indrindra eo amin'ny zavatra niseho tamin'ny tantarany Saoly Jesosy tena ny mihitsy no niseho tamin'ny Saoly teny an-dalana ary nanova tanteraka ny fiainany ao amin'ny asan'ny apôstôly 1:1-9 no ahitantsika ny tantaran'ny Saoly zany i Saoly izay fahavalo ratsy indrindra ho an'ny kristianina tamin'izay dia niova ho Paoly izay anisany apôstôly nanana maizy azy indrindra hatramin'izay
alao sary an-tsaina ny isaoly le mpanenjika kristianina izay nanjary lehilahy nanorona fiangonana naiza naiza tany nandehanana ary tsy vitan'izany fa tonga mpampianatra lehibe ny filazantsara izy. Andriamanitra no nanamboatra sy nanefy any Saoly ho tonga olona vaovao tanteraka. Inona moa no ampianarin'izany amintsika? Manana hery lehibe Andriamanitra mba hanovana tsy nisy ambatan'olona ihany fa ny Tanàn-dehibe iray manontolo koa aza. Rehefa miasa ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miova ny zava-drehetra. Rehefa mieritreritra ianao fa mila fiovana ny Tanàn-dehibe misy ianao, tadidio fa Andriamanitra dia manam-pahaizana amin'ny fanovana ny olona na zavatra. Mpanakanto miasa Andriamanitra, manatsara ny zavatra rehetra. Araka izany, ho fampitianantsika izay voambara toy ireny, dia hitantsika fa manana fitiavana manokana ny Tanàn-dehibe Andriamanitra. Hitantsika eto amin'ny Baiboly iray manontolo ny fomba nanehoany ny fitiavana tamin'ny fomba tsy mampino. Mandefa afatra Andriamanitra ary matsapa ny zavatra tsapantsika ihany koa izy. Ary fahatelo dia manova ny Tanàn-dehibe feno fahotana mihitsy azy izy. Amin'ny mahatanora anao dia didinao ny mitia ny Tanàn-dehibe misy ianao sy mampivelatra ny fanjakan'Andriamanitra ao aminy. Tsarovy mandrakariva fa tena miasa tokoa Andriamanitra ao amin'ireo Tanàn-dehibe misy antsika ary afaka ny ho fitaovana hanehoana ny fitiavany sy fangorana isika. Andesika hivavaka mba hikoriana trany sy hanova ny Tanàn-dehibe misy antsika ny fitiavan'Andriamanitra. Hiara hivavaka isika. Ny Andriamanitra iray tsara sy masina indrindra ny misaotra anao eram-po eran-tsaina izay satria nomenao ny teninao tamin'ny tinaran'ity izay nilazanao fa tianao ny Tanàn-dehibe sy ny mponina ao amin'izany Tanàn-dehibe izany sy ny anjaranay tanora amin'ny andraikitra fanovana izany Tanàn-dehibe. Amin'ny hery izay Andriamanitra, omeo tanjaka, omeo anay ny fananao masina mba azahoanay izany mba hahatonga anay hijoro vavolombelona ka ampikoriana ny fitiavanao amin'izany Tanàn-dehibe misy anay tsirairay. Andriamanitra, izany ny fandriana ka meteza mahazo fivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia izay ny fotoanantsika amin'ity andro voalohany ity. Misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany ary mampanantena anao fa hisy toy izany rahampitso ary manantena anao anaraka izany hatramin'ny farany.